Makasika an'izay fiaramiasan'i Madagasikara amin'ny firenena avy any ivelany izay ihany tokony hojerena akaiky ny fanatsarana ny toe-karem-pirenena ary ampandrofina amin'izay ihany koa ny fanendrena ny maso ivoho malagasy asa sy monina any ivelany raha ny fanazavana nentin'ny minisitra tompon'andraikitra. Hiopana amin'ny lafin'ny toe-karena ny diplomasia malagasy manomboka izao araka nambara minisitry ny raharaham-bahiny Razafitrimo Arsolala ary ny fanendrena maso ivoho malagasy asa any ivelany dia ampifanarahana amin'izay hoy ny nambarany. Les orientations ni diplomatie malagasy le hoe aompana tanteraka amin'ny économie zany le izy dia sur la base an'izay zany a misy ny redéploiement ny ambassade misy zany ahena ny piasa amin'ny ambassade sasany zay hitantsika hoe tsy dia hoe hitondra inona loatra dia misy ho ATV. Taorian'ny raha 7 dia maso ivoho roa sisa no ananan'ny Madagasikara ny ivelany ao anatin'izany Kanada sy Moscou araka nambaran'ny lehiben'ny diplomasia malagasy. Notsim-pia minisitra Razafitrimo Arsolala fa ny filoham-pirenena ny tompon'ny fanapahan-kevitra momba ny fanendrena ny maso ivoho any ivelany. Fanendrena ny maso ivoho dia iny ona moa zany prérogative ny régalienne ny filohan'ny république. Zay zavatra zay sur la base ny proposition ny ministre ny raharaham-bahiny. Zay zavatra zay zany efa nomanina fa mbola miandry sika ny vola. Ny vola moa zany zao efa nomboka ho avy. Fantarareo fa hoe ny betsaka ny laza hoe anampy atsika zany koa moa andraikitsika fa tsy hoe miankina amin'ny any ivelany dia efa andegna manizy atoato. Momba ny firenena metrana ny fitoerana momba ny fiarovana ny ranomasina eto amin'ny Osianina Indianina dia nilaza minisitry ny raharaham-bahiny malagasy fa mitohy ny fampiresahana eo amin'ny Madagasikara sy Seychelles izay samy candidat amin'ny fandraisana izany.